Lohavina tapoloha ka raha misy ny fikambananareo zaka atoy dia ny siodrano tokoa zay ny kambagana amizay voalaza fa hoe zanaka an-tagnala tokoa ety mipetraka andrenivohitra. Aty tokoa anareo mipetraka atoy dia ny asanareo tokoa moa ny antegnanareo andrenivohitra atoy satria samby manana ny andraiky n'olo. Na ao mpiasam-panjakana, na ao aza mpamboly na mpila ravinahitra fa satria zay voalaza zay ansika itoy Tananarivo toy. Ka mbaransika tokoa itoy amin'ny foko 8 ka. Tsy misy ny fandroaka. Na izy fa samby tompony tokoa isika manana anazy. Ka raha tonga eto zahay, dia makasitraka tokoa amin'izao nevianareo zao fa fenjefeny ny masonay fa aty tokoa kay zanaka tagnala maro agnisa ianareo fikambagana toy mahafaly sady maharavoana tokoa tompo lahy sy tompo vavy. Ka engany zao fikambagana zao hitohy satria sy hipody fa himasinona amizany amin'ny siodrano zay atao. Fa izahay tonga atoy tokoa dia anapetraka siodrano aminareo fikambagana zanta magnome siodrano anareo zahay zao amin'ny androany zao amizay fikambagana handroso ao fikambanana zao sady hifakatsiava anareo atoy tokoa maleo halasa anareo ary maharegny vaovao mafinaritra izahay akongo agny ray aman-dreninareo fa mikambagna tokoa izareo ao ka mahafaly ana tokoa zay sady mararo. Ka engy Andriamanitra ane hitahisika mianakaby. Ary faharoa miteniko moa marakaraka zay teny zay eto ianareo fianakavia lohatany tokoa mpanjaka nakandria masina na avesinanana eto amin'ny vovoegnana eto Antananarivo eto. Mahafaly anay tokoa zao na tiavy eto ay ray aman-dreny azy fa tonga dia misy lalagna lavalava zay nombanay dia avy tonga tokoa anareo faleompamasy sika ka misaotra anareo ao moa ny foko eto ampovoany eto na fitovinany na ny fitohasina ary ao ny zanaka antemorona raika tokoa amin'ny Antagnalagny ansignanana asimo ao. Faly dia faly tokoa izay ray aman-dreny zao fa nakambagna ireto zazy reto sena amin'ny fankafitiavana ka tsy ho lavateny aho fa ny fisaorany ny apetrako. Ary zao ny apetrako aminareo fikambanany zanta eto Antananarivo. Io Andriamatoa depite ary zay nanaovany an'izay disena foko Antagnana Ikongo ao herovany any Ikongo satria revo Ikongo ao dia nilasaka izy hanao depite. Fa teo taloha moa dia hitansena tsy misy ny zavaraha vita fa zao misanganany zao dia mangataka amin'Andriamanitra sindraza ny sena hatanteraky izy mahazo ataka amin'ny fanjakana satria ny fanjakana iresana amin'ny asa. Mangataka anazy zany sena mba halala-tagnana tokoa ny fanjakana hamboatra an'io lalana ifenajesy Ikongo io satria io dia manahirana tokoa ao amin'ny foko Antagnalo ao. Ka saorina be dia be zany ataky izay ataony ao koa moa ny rahalainy le depite ao Afenadiena ao anao Andriamatoa depite andoha lalana anao ao na any Ikongo fa eto anareo mirahalahy. Ka raha tonga eto anareo mirahalahy fa eto ny vahoaka reo na sainy toa zaza amin'ny fikambanana ny zanta mahereza tompolahy fa ny vahoaka dia tsy maintsy hanodotra taraigna aminareo harosonareo amin'ny fanjakana ka misaotra be dia be anareo. Ary akoa zay moa hianareo mpikamba eto Antananarivo amin'ny renivohitra. Io ny depite tsy mahavita rery izy io ka tahio izy ka zahamposiny fizaha agnany dia tsy hizaha fosiny anazy fa hanampy anazy fa satria izy ny larosony sena hasara ny vahoaka koa zay ny firenena.
ka mangataka aminareo sy raviravitagna tompoko lahy sy tompoko vavy aza mihafahafa mao sy fantandrotra agnatrian'izany fanampia fa kazahany irery izy ka misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy fa solava ny teniko. Amin'ny fomba ofisialy ny fahafolotaonany zanta ary sy ny fankalazanany ny natratrarany taona-baovaka dia makasitraka tompoko ary makatela mazao fahafimaretana satria asena aby ty fetitika ty zay mirina dia andrahakiny marin'Andriamanitra ny zavatra. dia raha otsiny tompoko dia mangataka anareo fianakaviana avy eto Akibonmerina hifanotrona amina eto hanolotra an'ireto mari-pakasitrahana reto. Azafady tompoko. Raisiko ngamba ny micro satria misy raha hitako ato. Satria ny hanolotena moa zany fa misy mari-pakasitrahana alitolotra ato ho an'Andriamatoa Razafy Tsiandraofa Jean Brunel. Dia manolotra anao ity mari-pakasitrahana ity dia mitsotra ananao aleo alasana amin'ny adidy masina izay ataonao eto amin'ny firenena ho tafita soamantsara amin'ny fampandrosoana ny amin'ny fokotanala. Ny fahatelo manaraka moa zany dia misy mari-pakasitrahana koa atolotra ho an'Andriamatoa Zama Joanesa. Mirabanao président Prince Zama natafita ny folotaona voalohany ary matoky izay fa vita ny folotaona manaraka rehetra mety telopolo taona zany no angatahanay zanaka andrina eto Merina ho anareo zanaka andrina any an-tanàna. Ny fahaefatra manaraka dia misy mari-pakasitrahana koa zany atolotra ny ampanjaka le mahita. Manajana ampanjaka minanao ity mari-pakasitrahana ity amin'ny manana mahezy azy eto amin'ny firenena ny fikambanana zanta. Anisan'izany tsy eto Merina ihany nareo no manana mahezy anareo sa ny faritra misy anareo fa ny fitoasana dia nametraka anareo eo anivon'ny firenena izay ao anatin'izany zany foko 20 zany izay rahanay manatososany adidinay miaraka amin'ny fikambanana izay misy ato aminareo isan'izany Prince Zama Joanesa ary fantatra ny malagasy rehetra izany fikambanana zanta izany manambarana izany androany koa mirakisoa ho anareo mianakavy ary aleo alasana ary tondra soa ho an'ny taranaka zanta ty androany ity. Miarabanao ny tenako hanolotra anao ty mari-pakasitrahana ty. Fa malemilemy ny fiain'izao fa mosarena angaratra.